kazava fandara araharoana alatsinainy ka hatramin'ny zoma famakafakana ara-politika ara-sosialy ara-toekarena misy fandraisana anjara ny mpiaino amin'ny antso antabia laharana 24 501 65 miaraka amin'ny mamy Patrick Andianjanariso. manambahiny moa isika ny mpiaino ajaina amin'izao atoandro izao a tsy fampiandry ela isika fa vahintsika amin'ity atoandro ity a dia Andriamatoa Jeannot Ramambazafy. Andriamatoa Jeannot Ramambazafy a dia tsara ihany ny afantarantsika fa efa 7 taona teo misehatra ny fanaovana gazety izy ary tao anatin'izany fa 7 taona izany nanana ny traikefa na amin'ny resaka teknika zany a anisan'ireo teknisiana koa izany amin'ny famoahana ny vaovao. Ny mpanao gazety ihany koa moa dia raha malala mpiaino ajaina fa anisan'ireo mandinika sy mahalala mitoetra ara-pirenena ka afaka milaza misy fotoana ary ao anatin'ireo voasokajy ihany koa izy tsy mpanao gazety tsotra ihany fa anisan'ireo chroniqueur ihany koa izay afaka miresaka mampita ny zava-misy rehetra eo anatrehan'ny toetra ara-pirenena sy ny zavatra misy rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara sy eo zao tontolo zao a ngamba fa mino fa ataontsika hoe avesabesatra ny resaka ary ataontsika hoe hitondra sy handray tsairay avy sika rehetra ny tokantrano any a za dia tena miteny mihitsy eto hoe mba miangavy raha misy zavatra atao ka mbola mba azo ajanona aloha zao atoandro zao dia manasa anao mihitsy anaraka an'izao a dindinika sy ady hevitra miaraka amin'ny namana Jeannot Ramambazafy izao. Miarabanao Andriamatoa Jeannot Ramambazafy tonga soa eto amin'ny fandarana Okazava dia miarabanao ihany koa tratry ny taona vaovao a 2024. Mirabanao Mamy Patrick dia miraba ny mpiaino amin'izao tombovao zao a dia miraba koa any mpijery satria izy tia dia ho alefa ao amin'ny YouTube manomboka hariva tapatapahana 10 minitra ty ray manontolo ty ka dia zao na ny voalohany teniko vaovao ny taona samy hifaniry zava-tsodoly fa ny mba lazaiko ny olona mijery sy miaino dia maniry mihitsy hoe azo fahasalamana ara-batana ary indrindrindra ara-tsaina satria tsika dia tena ohatrany tena lasa tondrombelona dolo misy tsy noho itsika fa ho azavaina le izy ka zao mifandeha le rehetra hoe misy avisanany lasa zany a mba ahitana tsaratsara kokoa amin'ny avy tsika tsy hiditra amin'le tantara ao amin'ny baiboly aza mitoditodika anirina satria lasa mivadika sira fa ilaina amin'ny mahafantatra ny zavatra taloha zany hoe ny tantara dia naleako eto zany a tsy tanisany zavatra fahainareo zavatra efa iainantsika zavatra hitranga tsoatsy fa dia zao ahoana no tsaratsara kokoa amin'ny fiainatsika ary mandeha nefa ao anatin'le hoe ara-dalàna. Inona moa natao hoe ara-dalàna? Ny ara-dalàna dia tsotra tao anatin'izay 50 taona mahery nisy ny tetezamita tsy lasaky ny enina hoe mba mitiako ho azavaina aminareo fieny loha mba aza afangaraka eny ngely tetezamita sy hoe filoha voafidim-bahoaka. Ny anton'le tetezamita voalaka dolo mitondra teto tsiranana i Ratsiraka i Zafy i Ravalomanana dia Ratsiraka moa indro mihitsy ka natao hoe tetezamita nafiry ny fotoana ijanonany eo dia fitondrana hoentin'ny olona tsy voafidy. Mahazo ny coupe eran'ny Afrika dia tany Côte d'Ivoire tamin'ny andron'ny Houphouët-Boigny nandritry ny 10 taona tompoky tany nisy tetezamita. Zay ny ilaina tsara aloha matadidy fa tsy tsika mihevitra hoe nosy dia tsika zao tontolo zao ka natao ara-dalàna ny andrandraina amin'izay zany vita ny tetezamita nandefasana ny Ravalomanana iny tsy iverenana tonga zany Andriamatoa Rajonary Mampianina tsy iza moa fa 5 taona izy tondra ny fitantanam-bola tao amin'ny tetezamita dia nanantenitsika hiverina amin'ny ara-dalàna zany hoe ny ara-dalàna zany manaraka ny lalan'ny mpanorenana zay zany rehetrarehetra ka nareo na mifidy na tsy mifidy na inona nahoana izy loha ny filoha fa ny zavatra tsara tokony tsara hotsika
tamin'ny roapolo desambra 2024 tsy izy reo ny voafidy fa nisy solom-bava amin'ny bahoaka koa voafidy tao zato mahery zany 50 mahery zany hoe reo zany tokony tatana an'ity fireneny ity ary manana ny andraikitsy ny samy manasana izay ao anatin'le hoe lalam-panorenana hoe constitution iny constitution izy nya nekeniny vahoaka malagasy na mifidy na tsy mifidy fa zay efa tamin'ny 14 io zany manomboko zao nitondra an'le firenena malagasy zay teny resaka constitution anao Andriamatoa Zanora Mambazafy io constitution io tena hoe tsy maintsy rehefa miova filoha dia tsy maintsy miova rehefa mifandimy zany hoe misy filova vao hafa mitondra filoha voafidy bahoaka zany dia tsy maintsy manova foana lalam-panorenana le izy tsy hoe voatery fa ny atsika hoa le tetezamita na tonga an'izany ny antony nanovana azy zany anatsarana kokoa zany le fiainam-bahoaka ankapobeny fa ny mampalahelo eto amintsika ianao zany manaiky an'le hoe ny tetezamita fanamboarana sy fantsika ka ny tena didy sy andraikitsy zany tetezamity zany tamin'ny Ramanantsoa tamin'ny Ratsimandrava tamin'ny Andriamahazo tamin'ny Ratsirahonana tamin'ny Zafy ny antony hoe tetezamita makatsy repoblika ray hiditra amin'ny repoblika ray zany hoe le izy zany nisy tsy mety de fotoana fanararotany iny fa io tsy azovaovaina fatany koa tamin'ny andron'ny Ravalomanana sy Ratsiraka sy Zafy manovanova ameko ohatsy nareo zao tamin'ny andron'ny Zafy ny ao amin'ny Toatsimbazaza solombavam-bahoaka miala avy tao ny Premier Ministre Ravony de zao niady nefa io Premier Ministre Ravony io sy ny filoha Zafy tadidiko tsara tao amin'ny RNE madiny fito ny any opatsopatsy fa zavatra tsy voateny tsony de tsy hitany filoha Zafy tsony zay natao de nanao référendum izy de inona le fanontaniana tao tianareo ve izy izy ny filoham-pirenena manendry ny Premier Ministre aza hoe ny atsika eto moa rehefa référendum zany eny foana mandresy de naresy de nanomboka tamin'ny andron'ny Zafy zany nanomboka hoe filoham-pirenena manendry ny Premier Ministre fa tandremo miala amin'ny antoko iverinantsika moa iny de inona tonga ny izy moa de vétérinaire lasa ny solo any Emmanuel Rakotovahina solo any Ravony kanefa nampiovinina moa vetivetika ihany ke Rakotovahina de fa voatery sorany nisoloany Norbert Lala-Ratsirahonany de nansoloana lalam-panorenana to vetivetika to koa izy Zafy Albert tratran'ny empêchement ka zay le tiako tenena tsy hoe misaoty miteny zao Andriamatoa Erajona Mampianina miala tsiny tompo za tena asika be ianao za manopa rehefa manopa vahoaka neny zavatra nolazainao tamin'ny 3 septambra tsisy vahoaka misy nitady an'izany hoe famarinana ara-politika zany zay nitadiavinay vahoaka ahoana ianao masahiteny vahoaka mitady famarinana politika zany misy tompoko mifanarahana ny fiainany mba ho tsaratsara kokoa mba manara-dalàna kokoa ny tena tadiavinay fa ina moa zao ny zavatra nataonao efa tamin'ny herintaona nanao an'le bokiko iny efa niteny tamin'izay ny zavatra hitranga atsoasy mitovy zao io izy mitohy ka nialy de miala tsiny tompo za mifidy anao na faly ianao na tsy faly niza nitesitra na ina na mety isy sambotra tsy mampanina eto de teny meloka milaza marina zoako miteny satria tsy zany misy fividiananao vao malomaly veranga mbola candidat ianao telopolo na naka foko zany fomba vahoaka afaka telovolana afaka tetezamity vao malomaly tany aminay tapaka anjiro zao tsisy télévision tsisy inena tsony aminay de sanao miteny an'izany ka zay niteneniko nareo hoe tsika oketsilo tsy lamaotsony zany hoe fidina an-dalambe ny resaka hoe tsy tenanareo andao zalahy hidina any an-dalambe ara-dalàna mazavitsika ao anatin'ny mazavitsika miditra ao anatin'ny hoe ara-dalàna inona moa zany hoe ara-dalàna zany izy ny tsy mananaraka ny lalam-panorenana izy niditra tao anaty maizina de andaotsika tompoko hiditra ao anatin'ny ara-dalàna ahoana ny fomba na de aloko tsony raha mbola ela loatra nipetrahan'io ranga eo amin'ny toeran'io de aza mananteninina tadio tamin'ny 3 desambra ny lazainy tsisy fahagagana fantatra hoe zany hoe tsisy fahagagana misy fahagagana asovema zao 100 mahery zao ny eo amin'ny olona tsy fantaka mahazahoana mampiainany vidiny enombo aloha zany lolo zany lo kanefa zao koa tadio tsara ngery vahoaky za manomboka efa leo misy satria zao
roa amby enimpolo taona zao a raha na amin'ny manokana ataoko hoe tsy raha raiky loatra tonga izy amin'ny fiainana zany na zafikelyka efa folo afaka miadana milamina matsaina ninninona fa zao matoa mbola mijoro sy mitsangana mbola manantena fa tsy avela hodondry nety foany tsika mandrakizay hodory ny antony de tsotra tokony tadidinareo na tsy miasa na chômeur na directeur na nina tsika angito ko mandoany karamanareo manao adalana rehetrarehetra reo so nareo mieritreritsy fa maninonareo manaiky an'izany reo olo reo de tsotra tsisy voafidy reo fa nitendrena rehefa akamakama niavana mo tsy ferana tsony de ty mety amby eto amitsika eto Madagasikara zany tsisy resaky hoe fahaizana sy traikefa tsony rehefa mahay misolelaky ianao a de lasa ianao voatendry zany hoe tsika hoentin'olona tsy mahay nininona manaraka an'izany tadio tsara zany vola zany aza atao hoe tanjona mivola tompoko a karazana fitaovana za zao a manana ronjato amin'ny fomba ahoana moa nandehanako taxi na bus mandeha tongotra donc zay de mba manantena amin'ny herintaona mba andeha taxi da amin'ny herintaona mandeha tsy fantako satria na ny olona any aminay na ina zany zanora mambazafy zany toko tsy manana automobile atadio tsara za mitena anareo tsy mpanao politika na hoe taty seza na amin'inona za manampy a mpitondra manampy maro anisa za anisa maro anisa mivoaka avy any amin'ny vahoaka fa tsy andeha isolelaka arisaria no ny tombontsoa hoe nanao PSD de aveo nanao arema de nanao tim de zao lasa HVM dolo nareo na eno an'izany hoe député izy mifidy an'izany député HVM zany fa iny zalamy mamadika an'le izy lalam-panorenana ka io ny teneniko anareo hoe ny tolona ataotsika de tsotra tsy zany isan'ny tena pitarika tamin'ny 72 valo amby folo taona nidina an-dalabe iny nitifitra ny eferesy maty ny namako efapolo taona terena mbola zany mitranga raha ny tena izy de hitena hoe zalahy mitsangana fa andao tsika idinare notre résumé tsy sady tsy lamaody tsonony tsy mety zany satria zao ny ara-dalàna manaraka ny lalam-panorenana fa zao ny tena hoe afatro mitodika ny zalahy manampaizana hoe elite reo tsy fantako moa ny elite fa nifantatry ny olona menao io hoe tireur d'élite mifantany fa tsy fantany zany hoe elite makana na elite GSM ny rangary fa zany elite makaiza tsy haiko za manompa olona za miteny zavatra tsy fantatra ny ankavitiko mitodika ny olona avaram-pianarana mahay momba ny olona lalam-panorenana io valo amby enimpolo amin'ny zato ny article anatin'io rehefa india Jean-Eric Rakotoaso manodikodina an'io andao ranga tadiavo zay moyen anodikodinana an'io za de efa miteny mihitsy india era-jona mampiany expert comptable amiko haute trahison tiako teny hoe mamadika ny tanindrazana raha mantolo izy satria tao anatiny roa taona tsy iberenatsika tsony misy ny vidéo misy ny rehetrarehetra inavina taona nampanantena izy nampanantena mbola mpanantena koa ka mitodika amin'ny olatra ny hoe Saondra Rabenarivo za manona anarana ka Saondra Rabenarivo mahay ny momba ny lalam-panorenana tomse fafito akoho za sy antany teny hoe fa nifa nanina le Jean-Eric kely iny lasa mivadika do nazo vola be tsy haiko io de hoe rehefa ntaniny olona hoe le tonga amin'ny fitondrana ve la malasa dala ve so efa olona dala lasa anatin'ny fitondrana fa anazy na satria ho tsara ny tantara mihitsy izy tadiavinareo moyen icontraina an'io satria zao mampime de mampime araka an'izay mampatrika teo tamin'le vaovao farany hitambatra ony de mampara ny MMM anao doléance any amin'ny ACC